Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toriteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na deliverance enjana ho fanafana io fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha tsy mba asa. Apocalypse toko faharoa ambin'ny folo. Androatiny aho ampianatra momba n'izany atao hoe fanjakan'ny bibidia. Ahoana no fiseho an'izany fanjakan'ny bibidia zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Apocalypse toko faharoa ambin'ny folo no vakintsika. Ampianatra anareo an'izay zavatra namangin'ny tompo ahy. Tsy voatery le ampianatra apocalypse be da be sy ny andro farany amin'izao, fa za manokana mba nangataka ny fanahy masina ihany koa, hoe fanahy masina o Jesosy eo, mba hampafantaro ahy ny hoe inona ny zavatra iainana ankehitriny. Ka ity zavatra ampianariko an'io ty dia le zavatra iainantsika androany mihitsy. Ahoana hoe azafady? Tsy miresaka ny amin'ny hoe taona 300 aho na 321 na tany amin'ny taona moyen âge na tantaran'ny fiangonan'ny loteriana, tsy resaka an'izay aho. Fa inona le zavatra trehantsika ankehitriny eto amin'izao tontolo izao fanomanana ny mandrakizay. Apocalypse toko faharoa ambin'ny folo no raisitsika voalohany. Dia toizatsika amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo avy eo. Manao hoe: ny amin'ny vehivavy mitafy masoandro izay nenjehan'ny dragona, ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra. Dia vehivavy mitafy masoandro, ary ny volana no teo ambany tongony, ary misy satroboninahitra kintana 12 amin'ny lohany, sady bevoka izy, ary mihetsi-jaza izy ka mitaraina, satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany, ary ny rambony dia manala ny ampahatelon'ny kintana amin'ny lanitra, ka manjera ireny amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anelanelan'ilay vehivavy efa hiteraka, mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izy, izay efa napaka ny firenena rehetra mitemby, ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra, dia ho any amin'ny seza fiandrianana. Ary raha vehivavy kosa dia nandositra nakany amin'ny efitra, izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomany 720 andro izy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niantabin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona, dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nareo feo mahery tany an-danitra ka nanao hoe: ankehitriny dia tonga ny andro famonjena sy ny hery
sy ny fanjakan'ny Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiany satria nazera ilay mpapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy andromanal miapanga azy eo anaty an'Andriamanitra andromanal ary izy ireo na resy azy no ny amin'ny rano zanak'ondry ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy ainy intsony izy na dia ho faty azy ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy loza ho an'ny tany sy ny rabomasina fanidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisany androny ary rehefa hitan'ilay dragona fanazera tamin'ny tany izy dia nanenjika azy nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zanan'lahy izy ary ilay vehivavy nomena hielatra roany an'ny voromahery lehibe anidina no any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitazana azy fietrandro hitaizana azy fietrandro iray sy fietrandro roa ary nitazaky ny fietrandro mba tsy ho hitan'ilay mena rana izy ary ilay mena rana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika ka nanaraka ny rahavehivavy mba indosiny rika izy nefa ny tany namonjy ny rahavehivavy ka ny vava ny tany ka ny telona ny rika zay navokany nilay dragona tamin'ny vavany dia tezitra tamin'ny vehivavy tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitahana ny filazana an' Jesosy. Amen. Alleluia. Alleluia. Herinandro mahery zay tena nangataka amin'ny fanahy masina. Inona ho a Jesosy ny tiana ho tenenina amin'ity ity toko sy andininy eto amin'ny Apokalipsy toko 12 ity. Hatramin'ny alina, hatramin'ny maraina mivavaka. Misy révélation goavana tiany tompo ho azavaina amin'ny fiangonana mihitsy. Ary tena raha maha-olombelona dia hoe tsy tokony hitory ampianatra n'ity zavatra ity eto androany raha maha-olombelona. Fa tena ny fanahy masina io tena tsy namela mihitsy hatramin'ny farany hoe ampianaronao io. Dia na ny hevitra tiako avoaka eto azy raha maha-olombelona dia tena tsy hitako mihitsy hoe inona moa zany Jesosy le zavatra sainao ampianariko amin'ity Apokalipsy toko 12 ity. Dia henoko mihitsy ny fanahy masina manao hoe ametraka ny teny eo ambavanao aho. Ampianatra anao aho. Ataovy alleluia. Alleluia. Ataovy alleluia mafy. Alleluia. Zao vanim-potoana iainantsika izao ry havana no vanim-potoana farany. Araka ny teneko tamboalohany teo hoe tena hifampisotoana ny devoly mihitsy. Ny zanak'Andriamanitra tena hifampisotoma ny devoly. Ary raha mijery tsika tonga dia dinganiko aty amin'ny verset farany. Apokalipsy 12 verset 17. Dia zao no tenin'ny Baiboly. Tonga dia dinganiko. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona. Ahoana hono azafady? Tezitra tamin'ny vehivavy ny dragona. Iza moa le dragona azafady? Avereny mafy iza le dragona? Devoly. Ary iza moa zany vehivavy zany? Fiangonana zany raha mahay ny kodiny amin'ny manaraka ho ampianariko zany fa fiangonana ny dikan'io vehivavy io. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ilay dragona zany hoe raha tsorona tezitra tamin'inona ny devoly? Tezitra tamin'ny fiangonana. Tezitra tamin'ny fiangonana. Ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa. Lasa nanina hono azafady? Hiady amin'ny zanany sisa. Dia iza ireo zanany sisa ireo zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana Jesosy. Zay mitandrina nina hony?
didin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra sy ny inona filazanan'i azafady Jesosy. filazanan'i Jesosy iza moa zany fiangonana zany ino tsara ny fampianarako maro ny fiangonana amin'izao fotoana izao zay manana an' Jesosy maro ny fiangonana izay tena manana an' Jesosy manana ny fanahy masina fa misy an'ireny fiangonana ireny ny fiangonana rehetrarehetra hitantsika eto Madagasikara ny fiangonana hitantsika rehetra eto amin'izao tontolo izao dia izao ny tenin'ny olona manao hoe Andriamanitra iray ihany no inona ozy izy ny olona no ivavahana izy io Andriamanitra raha ivavahany kristianina io izy Jesosy io fiangonana hitanao rehetrarehetra io dia mitana ny anaran'izy azafady Jesosy mitana ny anaran'i Jesosy mitana ny anaran'i Jesosy mivavaka amin'ny anaran'izy amin'ny anaran'i Jesosy mandroaka devola amin'ny anaran'izy Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy fa misy zavatra anankiray eto mampiavaka an'ity fiangonana ity dia tsy ilay izy mitana ny anaran'i Jesosy fotsiny fa ny zavatra voalaza amin'ny baiboly eto hoe mitandrina n'inona ihany koa izy didin'Andriamanitra inona ny zavatra mahasamihafa ny fiangonana ankehitriny misy fiangonana izay miteny an'izao teny zao hoe tsika eo ambany fahasoavana fa tsy eo ambany lalàna ka inona le mahatonga azy miteny an'ilay eo ambany fahasoavana fa tsy eo ambany lalàna afaka manao izay tiana atao afaka manao izay mahafinaritra ny saina na tsy makatoa ny didin'Andriamanitra azy ahoana hoe azafady na tsy makatoa ny didin'Andriamanitra na tsy makatoa ny didin'Andriamanitra azy dia mety foana mandeha ihany io na tsy makatoa ny didin'Andriamanitra azy dia be da be ny fiangonana raha miresaka didy fotsiny zao tsika didy ny didy resahan'ny baiboly eto ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo hoe dia ireo ny zanona ny sisa hoy izy izay mitandrina n'inona didin'Andriamanitra ny didy resahan'ny baiboly eto misy didy zay eo anaty baiboly ao atao hoe didy folo inona hoe ny anarany io didy folo io dia hita hatrany an-danitra andao ny avakitsika atao amin'ny atao amin'ny apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina manao hoe ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny taberna kely dia ireo mitoetra any an-danitra averiko le bibidiny resahany eto andininy fahaenina ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy nanina hoy ny azafady nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra dia ny hiteny ratsy ny anarany avereno hoe zay dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny avereno hoe zay sy ny taberna keliny dia ireo izay mitoetra ny an-danitra dia ireo izay mitoetra ny an-danitra resako manokana le hoe taberna kely io taberna kely io no misy an'ilay atao hoe fiarany fanekeny Jehova inona hoe azafady fiarany fanekeny Jehova ary ao anatiny olonay fiarany fanekeny Jehova io ao no misy an'le atao hoe didy folo ao no nametran'Andriamanitra io didy folo io hatramin'ny androany tsy hita hoe aiza io didy folo io tsy hita io hatramin'ny androany fa rehefa mijery ny baiboly isika dia nakarina ny an-danitra io taberna kely io dia nakarina ny didy folo io nakarina ny didy folo raha hijeritsika andaovakitsika ny atao amin'ny
Exodus toko faharoapolo andao vakina vetivety andao vakitsika ny Exodus toko faharoapolo. Azavady mba tiako hitariko kely ty fampianarana ty atakaratsika ny hoe ao ve pasteur famezatso mba vakio kely pasteur famezatso la to Exodus toko faharoapolo manomboka amin'ny andininy voalohany mba vakio kely pasteur. Exodus toko faharoapolo manomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny nanomezan'Andriamanitra ny titofolo. Vakio milamina tsara pasteur. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe izao ny Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny ambony lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay ihany amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miakohaka eo anatreh ary aza manompo azy fa izao ny Jehovah Andriamanitra ao. Dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay makahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia ka mitandrana ny didiko. Aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manononona foana ny anarany. Matsiarova ny andro sabata hamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharahakory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahiny izay tafiditra ao ambavadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Toy izany. Manajany irainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandaingana meloka ny namanao. Aza mitsiriritra ny trano ny namanao, aza mitsiriritra ny vady ny namanao, na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny, na ny ombony, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory azy. Ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka. Amen. Atreo. Amen. Ato amin'ny Apokalipsy toko 5:10 iverenatsika kely Apokalipsy toko 5:10 andininy 5. Apokalipsy toko 5:10 andininy 5 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro nivoana ny tempolo dia ny taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra. Zay averiko mba miara mamaky zay manana baiboly rehetra. Raya roa telo ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro nivoana ny tempoly dia na taberna kely ny vavolombelona tany. Dia ny inona hoe azafady? Avereny mafimafy kely hoe taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra. dia misy dikany le hoe taberna kely ny vavolombelona io ery ambany. Misy dikany vakeo ny le taberna kely ny vavolombelona misy sifra kely eo dia inona ny dikany ery ambany? Avereny mafimafy kely zay mahita. Iza mahita an'liza tsakany hoe tanany zay mahita. Inona ny dikany le taberna kely ny vavolombelona eo? Titofolo. Teneniny eo anilanao ny didifolo hoe. Titofolo. Tazana any an-danitra ny didifolo hoe. Ataovy aleloia mafy be za. Halleluja. Misy karazana didy ry havana. Eno tsara ny fanazavako zay levona eto amin'izao tontolo izao.
misy karazana lalàna sy didy foana eto amin'izao tontolo izao, fa misy didy tsy mety foana hatrany an-danitra. Dia inona ny anaran'io didy io azafady? Didy folo tsy ho foana hatrany an-danitra. Na misy aza ny hoe tsika tsy eo ambany lalàna fa eo ambany fahasoavana, dia ny didy folo foana sa tsy foana? Tsy foana. Fa ozy izy le voalaza ny baiboly teo hoe rehefa afaka zany dia novoana ny tempolo tany an-danitra, dia ny taberna kely ninona vavolombelona tany an-danitra. Dia inona le taberna kely io azafady? Didy folo. Noho izany avy ala ho ampianatra anareo kely vetivety ilay atao hoe inona le hoe zanaka sisy zay mitandrina ninona ozy izy voalaza baiboly teo? Didin'Andriamanitra sy ninona izy teo? Finoanan Jesosy. Mitandrina le izany tsy hoe mino an Jesosy fotsiny, fa inona ihany koa? Tandrina ny didiny. Ary inona le didiny? Didy folo. Inona le didy folo andao nefa kitsika? Ny didy folo manaraka tsara anareo mba mijery ana tsara nareo. Ny didy folo dia nosoratan'Andriamanitra tamin'ny takelaka vato anankiroa. Tamina inona hoe azafady? Takelaka vato anankiroa. Takelaka vato anankiroa. Anankifiry zany ny didy ao anatiny ao? Anankifolo. Ny anankiray takelaka vato voalohany dia anankiefatra. Ny didy ao le takelaka vato faharoa anankienina. Le izy zany tsy dimidimy fa anankifiry ny ray voalohany? Efatra. Ny ray faharoa firy? Enina. Inona mahasamy hafa an'ireo didy ireo? Le takelaka ray voalohany dia didy ifamatoran'ny olombelona na ny zanak'Andriamanitra na ny mpino sy Andriamanitra. Lay didy anankefatra voalohany. Avereny hoe zay phrase zay azafady? Le didy fahaefatra voalohany dia inona hoe? Dia ifandraisany zanak'olombelona sy Andriamanitra. Ifandraisany izy zanak'olombelona sy Andriamanitra. Zay le didy efatra voalohany. Le didy anankienina kosa dia ifandraisany lalàna ifandraisan'ny olombelona samy olombelona. Inona hoe leo mitakelaka ray faharoa didy anankenina? Didy ifandraisan'ny olona samy olona. Olombelona. Dia ovakiko lay didy anankefatra voalohany. Ilazako anareo hoe inona le hoe miteny ratsy, satria ozy izy voalaza ny baiboly apokalypsy 3:17 vakitsika teo hoe miteny ratsy ilay bibidia, miteny ratsy an'Andriamanitra sy ny taberna keliny, miteny ratsy an'Andriamanitra. Exodus 20 tsara. Misy didy ato zay novain'ireo, novain'le bibidia mihitsy ratsorona, na novain'ny devoly, novainy Satana. Ity didy ity tena novaina. Tena natao inona hoe azafady? Novaina. Tena novaina. Ary ilazako anareo hoe maninona tsika atao vahoany oloko no mivavaka sabata? Maninona tsika no manaja an'Andriamanitra rehefa sabata? Maninona tsika no manompo an'Andriamanitra rehefa sabotsy ny andro na sabata ny andro? Eno ny vaky ny teny. Inona le didy no tenenana ratsy novain'ny devoly? Andininy voalohany, ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe izao no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevoza. Aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao. Averiko ny andininy voalohany angamba ny tonga dia vakiko. Andininy fahatelo, didy voalohany. Soraty eo anatin'ny kahienao ny didy voalohany. Aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Inona hoe ny didy voalohany azafady? Aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Asivitehaka mafy zany relasenabavy. Tenenao zay ny eo aniranao. Aza manan'Andriamanikafa koatra an'Andriamanitra. Aza manan'Andriamanikafa koatra an'Andriamanitra. Tonga dia ampianatra anareo ny didy voalohany io aloha. Anisan'ny zavatra mampasary mpiaro an'Andriamanitra. Mampasary mpiaro an'Andriamanitra
amitsika zanak'Andriamanitra dia isika manompo sampy, manompo zavakafa, manompo tevoly, manompo faty dia zavatra mahatsiravina eo anaty an'Andriamanitra ary tena tsy zakan'Andriamanitra ry havana ny fanompona sampy. Eto mananatra anareo mpino rehetra manerana amin'ny Madagasikara izay manaraka nyity toriteny ity, ny didy voalohany mampasary mpiaro an'Andriamanitra dia aza manan'Andriamanitra hafa. Eno izao, izy ny efa niteraka atsangany hoe ny tanan'izay efa niteraka. Misy an'irentsika zanakitsika ireny rehefa niteraka dia manomboka maniry nify reny zaza reny. Dia ny fanaon'ny malagasy rehefa manomboka maniry nify le zaza dia asian'ny olona inona ny tanan'le zaza azafady? Vakana kely na bokotra kely, vakana kely. Eto mahitsy miteny anareo fanompo-tsampy ny anarany reny. Tsisy dirany nify mihitsy amin'ny bokotra eny tanany zazakely. Fa reny dia mamatotra, raha manao an'ireny aloha dia tadidio, mamatotra ny zanakao amina fanahy ianao. Maninona hoe azafady? Mamatotra ny zaza amin'ny fanahy. Mamatotra ny zanakao ianao amina fanahy. Ray aman-drenisany avelao aniry ho azy fotsiny nify ny zanakao. Ataovy aleloia. Aleloia. Ny azy zanako anankisivy ary naniry nify ohatrany zanakao daholy, mafinaritra na tsy nasiana bokotra kely aza amin'ny tanany naniry daholy ny nifiny. Ataovy aleloia mafy. Aleloia. Fa ny zava-misy tsisy antony amato-patoranao mihitsy ny zanakao amina bokotra ohatr'ireny. Reny amin'ny lafiny anankiray dia misy tontolona fanahy, ary zay le tontolona fanahy zay ny atao hoe fanompo sampy. Raha malala eto mahitsy ranabavy isany, itsika tsy natao anao an'ireny vakambakana kely reny. Reny le vakana hoe vakana inona daholo ny anaran'ireny? Vaka miarina. Vaka miarina. Malay misaraka. Malay misaraka. Fandrohitam-barotra. Dia inona koa ny anaran'ireny? Mandrava sarotra. Raha lasiana bavy ny anaran'ireny atao hoe fanompona inona azafady? Sampy. Tsy leon-doza. Tsy leon-doza. Tsy lefon-doza. Tsy leoninona koa? Izy daholo zany. Izy daholo. Asivitehaka mafy raha lasiana bavy. Ozy Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Ny Andriamanitra ao ihany ny mpiaro anao. Ny Andriamanitra ao Jesosy rery ihany ny mpiaro anao. Raha Jesosy ihany no miaro anao. Ataovy amainina mafy raha resy lahatany. Izy rery ihany no miaro anao. Zany no mahatonga antsika henonareo tsara. Misy karazana pino mbola hitako manao an'ireny inona izy ity parawheel. Inona hoe azafady? Parawheel ana tomobile. Fingotra maintimainty iambozonana atao bracelet. Raha lasiana bavy ao aoriana an'ity toriteny ity, miangavy anao amin'ny anaran'i Jesosy tsy miaro anao iny fingotra iny, tsy miaro ny tendanao iny fingotra iny, tsy miaro ny akonanao iny fingotra iny. Andriamanitra irery ihany Jesosy rery ihany ny afaka iaro anao. Miangavy anao Yesory reny amin'ny anara-maherin'i Jesosy, fa ireny zavatra ireny dia mahatonga anao mifanandrina amin'Andriamanitra. Mahatonga anao mifanandrina amin'Andriamanitra. Fanompona sampy. Inona hoe azafady? Reny tompoko amin'izao vanim-potoana izao mahatonga ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra mikatso. Itsika tsy natao iravadravaka. Misy amintsika miteny hoe nisy zavatra pasteur nomeny dadanay, ny lova nomeny mamanay. Io zavatra nomeny mamanao io anefa na nomeny dadanao io zavatra nalaina tany amin'ny sampy, nalaina tany amin'ny dadarabe, nalaina tamina omby asa. Dia nomeny dadanao, nomeny mamanao, ty azaza vela hiala aminao, ty lova omeko anao,
tia mitondra zavatra ho anao. Zany teny aminao raha lasiana vavy, tapao am'ireny ny fiainanao, sarao am'ireny ny fiainanao, fa reny tsy mahasoa anao. Misara am'ireny le zavatra nomen'ny ray aman-dreninao anao avy any ampitaiza olona, avy any amina omby asa, teniteneny hoe aza lanalana ao an-tranonao io, apetrao ao an-tranonao io, reny ny atao hoe fanompotsandro, ary mahatonga anao ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny didy folo ny men'Andriamanitra dia hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Tsy misy zavatra tokony hiravadavahanao afandray le hoe manao peratra volamena, fa raha resaka ho eritreretina hoe miaro anaty mentady aty, fiarovana aty, nanafatrafatra mihitsy dadanay fa tia olo mitondra fanambinana ho ahy, raha mbola mifamatotra amin'ireny ianao dia mitondra ozina ho anao reny. Mazava sady tsy mazava. Azafady tompoko, alefako lavidavitra ny resaka. Eo ambany eo izy dia miteny hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao. Ahoana ozy izy? Aza manao sarin-javatra voasikotra. Inona zany sarin-javatra voasikotra zany? Eno zao teniko zao. Za hitanao eto tia Pasteur Hery Tiana, dia zaho no anisan'ny pasteur namorona ny trano fivavahana Vahaon'ny Oloko. Ataovy aleloia mafy zany. Aleloia. Izaho mpanompon'Andriamanitra mba mivavaka, nampiasainy tompo, nandroaka devoly, nanao deliverance, nanafaka olona maro, nitoroteny, nivavaka fiainan'olona maro, ary maro nandray fahasoavana tamin'ny alalako. Ataovy aleloia mafy. Fa izaho rehefa maty aho dia tsy azonao atao amina vola fotsikely aho dia iambozonanao. Teneniny eo anilanao, rehefa tsy ao tsompo pasteur io dia tsy azo atao anaty vola fotsikely ny tarehany hoe dia iambozonana. Rehefa tsy ao tsony izy. Mazava sa tsy mazava zay? Raha lasiana vavy, na sarim-behivavy izy, na sarina masin-day izy, na masim-bavy izy, na masina iza ka iambozonanao dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy afaka. Ataovy aleloia mafy raha resy lavitra. Aleluia. Tsy mila raha lasiana vavy na sarina azo fijaliana ary. Ao anaty baiboly tsy misy tsy nanavatra an'izany mihitsy Jesosy hoe manaova azo fijaliana kely dia meko ofa ao, dia mivavavy ny azo fijaliana kely io na iambozony. Raha lasiana vavy eto zany tenin'Andriamanitra eto, aza manao sarina inona ozy izy? Sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety noendriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay amin'ny rano ambanin'ny tany, aza mekoaka eo anatrehany, aza manompo azy. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sary-piaro ka mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka. Na io azo fijaliana io ary, raha nety raha lasiana vavy ka tena ara-baiboly no hoe natao sarin-javatra voasokitra ny azo fijaliana, raha nety dia nasitsika ngeza be eto amin'ny tampony temple de la foi, nasitsika eto amin'ny pilipitra, ary tsika moa rehefa manao zavatra tsika tia manao mi-exagere zavatra zay, dia raha iny ny tena azo nanaovana, nataoko ngeza be ny amin'ny Pasteur Hery Tiana le tena eny an-dalana, za tsy mba menamenatra zany, fa tsy nasain'Andriamanitra anao an'ireny-tsika. Jesosy ady natao hivavahana, Andriamanitra ireriany natao hivavahana. Ataovy aleloia ma. Aleluia. Tsy natao hitondra sarin-javatra voasokitra ianao. Mahitsy ny resaka. Misy indray andro tany Mahajanga ngamizay raha tsy diso aho, tamin'izany aho mbola andron'le posy tanana taritiny ireny tamin'ny Mahajanga, dia nahita lehilahy anankiray zay aho nitarika posy tarity tanana, efa tsemboka izy amin'io, reraka izy mitarika an'iny posy tarity tanana iny. Dia ny zavatra hitako teo amin'ny sandriny, zavatra mifatopatotra zay teo amin'ny sandriny, dia mba nanontaniako izy, fa inona ho avy frera iny amin'ny sandrinao iny? Inona ho ahy iny? Io ozy izy ny vovoko ny razam-be anay. Inona hoe azavady?
dia mifamatotra eny amin'ny foana zany a ny vovoko ny razambeany normal raha lasa ny olona ny arentsika lasa ny vazaha lasa ny karana ny arenantsika lasa ny sinoa miaina ao anaty ozona ny akamaroan'ny olona satria nahoana Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro fato ve no mifamatotra aminao isan'andro eny fato ve fato ve no miaraka amin'ny fiainanao eny isan'andro faty ozy Andriamanitra hoe Andriamanitra saro-piaro aho ka mamaly ny eloko ny ray amin'iza ozy izy amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy hatramin'ny zafin-dohalika dia amin'izay makahala mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hoy Andriamanitra raha lasanabavy ho diovon'i Jesosy enao androany re zavatra mamatipatotra amin'ny tendanao eny amin'ny tananao ka zavatra tsy mazava no heverinao misy zavatra mitondra fanambinana reny natao hoe fanompontsampy deka zeo reny amin'ny anaran'i Jesosy Yesoa reny amin'ny anaran'i Jesosy alao eo amin'ny fiainanao reny raha resy lahatra ianao manaova amenina mafy amen fa Andriamanitra mafoteka ho an'i Jesosy ary ieno zao lazaiko zao inona moa ry havana mahatonga ny fiangonam-pifoazana na ny trano fivavahana Vahao ny Oloko tsy mamady drazana tsy maninona hoe azafady tsy mamady drazana fa maninona tsika ny tsy mamady drazana zao ny tenen'ny olona amiko Pasteur angatsy azo atao ny mamady drazana angatsy azo atao ny rehefa mivavakaty moa zany dia tsy manao ny famadihan-drazana dia zao ny teneniko an'ireny olo ireny azo atao ny mamady drazana teneniny eo anilanao azo atao ny mamady drazana azo atao ny mamady drazana fa fanontaniana mipetraka fotsiny inona ny vokany inona hoe le fanontaniana mipetraka zava de inona ny vokany inona ny vokany eo amin'ny fiainanao inona ny vokany eo amin'ny akonanao raha mamady drazana ianao inona ny zavatra entiny inona moa ny atao amin'le famadihan-drazana ny famadihan-drazana raha ohatra enonareo tsara ty teniko te raha ohatra ka sanatry ny vava efa nazavaiko teto ty tava 2 volana za 3 volana lasa fa velao amafisiko raha ohatra ka miparitaka ny tôlambalo ao anaty fasana rovotra le lamba ka miparitaka le tôlambalo dia misy an'ireny tôlambalo reny koa aparitaka ny voalavo dia ny sasany ariny ny tôlana tongony ariny ny tôlan-dohany ariny karan-dohany dia raha ohatra ka hoe ho finosina io ka atambatra ahoana hoe zavady dia tsy fahotany zany eo anatretin'Andriamanitra hoe misy olona mandeviny mato ny dadabean'ny rafozanareo a dia zao manararoatra ny fandevenana iny dia mitondra inona mitondra lamba dia atao inona le tôlambalo tsy fahotany zany fa inona le mahafahotana azy rehefa mandeha famadihan-drazana dia voalohany tsy maintsy manatona mpanandro aloha tsy maintsy maninona hoe zavady fanatianao mpanandro zany anefa dia efa fanompo-tsampy zany faharoa rehefa mamady drazana tompoko dia tsy maintsy miantso fanahy tamin'izay namadika taloha aloha dia zany ny tsikaritro le mpanandro rehefa manao le famady ino izy ty manao famadihan-drazana dia na izy miantso eo amin'ny fasana ianareo razana avany atsimo avany avaritra avany atsinanana avany andrefana ianareo ray aman-dreny be razambe an'ireto taranaka ireto reto ny zanaka mapara ny zafy kely ny zafy afy miantso inona azafady mivavaka amin'inona azafady amin'ny fanahy amina faty amina fanahy mahafaly an'Andriamanitra sa tsy mahafaly an'Andriamanitra tsy mahafaly an'Andriamanitra zay ny mahazava-dozany lasa mivavaka amina fanahy ary fandrafinan'Andriamanitra fandrafinan'Andriamanitra ary mampatezitra an'Andriamanitra zao no nafaty any dadabeako
enonareo tsara ny nafaty ny dadabeako ny papany dadan'ny papako mbola kelikely tamin'izay asady na 7 taona na 20 taona fa tadidiko ny zavatra ny tranga rehetra papako rery ny taty Antananarivo ny ralany any amin'ireo Ambohimangy du Sud ny Fianaratsoa Ambohimangy du Sud ny fanadiny lavitra zany toeran'izany raha miala any androany 2 jours vao tonga aty dia ny sasany amin'ireo rahalahy amin'ny papako ireo aty amin'ireo vohiposa dia maty ny zandry ny papako faralahy tamin'izay matina cancer dia nalevina taty amin'ileo akady nandriana taty dia raha vao voalevina io dia asa heritaona taorianan'izay sa 4 taona dia niteny le dadabe anay niteny amin'ny papako misy fotoana moa tantarain'le papako aminay le tantara alao izy afindra le zanany faralahy zany ho afindra dia le mamindra razana tsy naninona fa tamin'izay nisy famadiany razana nisy inona zafady taty faritra ambobarina Tsirabe ino ty sambaina moa zay na Tsirabe ino moa ty tany razana tsy tadidiko le adiny le izy any akaikina Tsirabe andrefana Tsirabe ny sambaina sa ambobarina sambaina le ambobarina sambaina ana Tsirabe le mipitany ka famadiana natao tamin'io hoe amadidrazana ozy izy ny any an-tanàna ka andao afindra le zalahy io isolo zay moa ny anaran'le andao izy afindra dia mipapako rery ny taty Antananarivo dia dadabeana io dia namindra n'io razana io nakany tao anaty famadiany razana 2 jours après narary mafy le dadabeako andro vitsivitsy taorianan'iny tsy ampiherinandro tao anatin'le famadiana akory maty le dadabeako dada amin'ny papako nefa mbola rangany rijarija be zany maty ny papako rery ny taty Antananarivo zareo 12 mienada ny papako rery tamin'izany mbola tsisy telefôna fa telegrama ny nalefa maty dada tsisy nahalalany ny bebe anay tsy nahafatara ny zanany rehetrarehetra fa ny telegrama nalefa an'ireo vao ankona tanteraka ireo hoe fa maty naninona efa voalevina tsisy ninina azo natao maty tao anatina inona famadian-drazana expérience zany zaraiko aminareo zany ny ainanay zany tena nangidy tamin'ny papako zany hoe tsy nisy piraitam-poizina ny ray azy nandevina ny dadana izy rery satria tsisy telefôna tamin'izany mbola tsisy telefôna telegrama nalefa tsisy ninina azo natao tsisy fampandrenesana to 3 jours sa 4 jours après vao naheno le rahalahy rehetrarehetra vao naheno hoe maty raha Davida zay moa ny anaran'le dadabeanay nanomboka teo nanomboka narary amin'izay koa mipapako potika ny fiainanay taorianan'le inona zavady famadian-drazana tadidiko nisy fotoana namadika amin'ny bebe anay tamin'ny mamanay indray zay mamany mbola kely tamin'izany fa mba nisy zavatra tadidiko namadika dia ny tena moa miaraka amin'le fianakaviana fandrombandrombaka le tsy avy namadiany reny le mandrovitra dia atao mba mifandrina le tsy ny na moa zany dia nasiko mihitsy tao mba mifandrinako tao hoe fa tsy amin'ny bebe ty fa nitsapako tao anatin'izay efa nanomboka mivavabavaka zay tamin'izany nanomboka efa ny fo ara-patna fa tafatsofoka ihany tao anatin'le famadiana dia tadidiko taorianan'io narary le neny ray vonay dia tratran'le mibonabona reny maty neny ray vonay io volana vitsivitsy maty ndray zanany vavy mato tratran'le bonabona io maty ndray zanany lahy mato mbola tratran'io bonabona io ihany taorianan'le inona daholo famadiana zany mampasary mpiaro an'Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa
fa tsy izao fa izao ihany raha lasana vavy malala tena sary mpiaro Andriamanitra amin'ny resaka filalaovam-paty sy ny fivavahana amina faty, fivavahana amina sampy, fivavahana amina zavakafa. Dia omenao tsiny ve zay amin'izao fotoana izao raha mba tsy mandoa mamadika antsony misaotra an'Andriamanitra tsy mamadika antsony ny fianakaviana. Ataovy aleluia, aleluia. Nandray lesona lehibe Andriamanitra dia Andriamanitra sary mpiaro, ary zay no nahatonga azy ny teny eo amin'ny 9:7 sy 8 aza manana Andriamanitra hafa Vahao ny oloko, vahao ny oloko, andraisanao toriteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na deliverance enzana ho fanafana eo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, nandeha tantety tsy mba asa.